fa isan'ny apetraka ny filoham-pirenena malagasy erazonarymampiana kosa moa amin'izao fotoana izao ny fihavanam-pirenena misy indrindra moa ny fitetezam-pasitra ataony ao anatin'izay taorian'ny taolagny aro ary dia nitsidika any Amboasary Atsimo ny filoham-pirenena erazonarymampiana tamin'ny farany herinandro lasa teo nisaraka izany ary ny afatra izay napetraka ny filoha malagasy ho amin'ny fampihavanam-pirenena izay Marc Antoine Sitsiry Rakotoarsan. Ny antso amin'ny fampihavanam-pirenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny farany herinandro teo nandritra ny fitsidiana tany amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Distrika izay nisehon'ny fifandonana teo amin'ny Sampy-Piarabelona tao amin'ny tanàna n'Andrandambo sy Ambatotsovala. Nandritra ny feonana tamin'ireo vahoaka tany an-toerana no nanamafisan'ny filoha malagasy fa ny fihavanam-pirenena no antoko ny fampandrosoana maharitra. Ny antso amin'ny fifamanilan-keloka eo amin'ireo mponina vao Andrandambo sy Ambatotsovala ihany koa ny tenany nandritra ny feonana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tao amin'ny tranom-bokon'olona Amboasary Atsimo. Fifamanilan-keloka ny olona tsy ray ihany no manapa-kevitra. Amin'ny fihavanam-pirenena ny olona tsy ray ihany no manapa-kevitra. Tsy terena izy, tsy vosonana izy, fa resy maty izy, fa tsy maintsy mijery ny fihavanam-pirenena raha te hampandrosoa ny fiaina, te hampilamina ny fiaina, te hampandrosoa ny faritra misy azy sy ny tanàna misy azy ary te hampandrosoa ny firenena. Ka mila fanetretena izany. Jereny maso ny olona zay mifahavalo taminao dia manana fanetretena isika. Avaiza zany zavatra rehetrarehetra zany avy ato amin'ny fo zany rehetrarehetra zany. Ohatsena no taparesaka tamin'ireo tany Afrika Atsimo sy tany amin'ireo tany izay niady ny fotsy namen'ny mainty. Ary niona tamin'ireo tany amin'ny tany hoe roa ambany tany Afrika Atsimo tany roa tany hoe dia tanina no famely dia hoe totsy sy ny oto famono amina million ny olona maty tamin'izany. Fa dia izao fampijery le olo hoe raha toy izany zavatra zany a dia tsisy farantsony tahaka ny Hery ny fiainana eto ambony tany raha tahaka izay. Fanatrika le olo, fampijery le olo, fa tsy misy fifaliana loatra n'olona miambana amin'ilay fahavalana. Ity fitsidiana tany Amboasary Atsimo ty ihany koa no nahafahan'ny filoha ny délégation nanaraka azy nanokana ny tetezany Mandrare izay mivatsy ny banky iraisam-pirenena vola. Fa tao anatin'izany ihany koa nanomezan'ny filoham-pirenena fanampiana ireo vahoaka toerana indrindra ireo izay tsy manan-kelofana avy ao Ambatotsovala sy Andrandambo.